alohan'ny zavatra rehetra dia tsara foana ny mamantatra hoe teo amin'ny fanatrehana mandritra ny anao iteran'Andriamanitra tao amin'ny fotoana izay ny irahanao na nanaovanao ny iram-piderana dia Andriamanitra mihitsy ny manatrika anao teo. Inona ny antony itenenako an'izany? Tenin'Andriamanitra no miteny amin'izany any amin'ny Isaia 43 verset 21 dia milaza hoe ny oloko no filoniko ahy no manambara ny fiderana. Tsy ny olona rehetra eny amin'ny arabe fa izay ny fironiny ho azy efa voatokana ianao androany ary manambara ianao androany hoe hideranao Andriamanitra ary derehanao tokoa fa dia hoe eto izy amin'izao fotoana izao. Amaky tenin'Andriamanitra isika alohan'ny hivavahana dia ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra voalohany ho raisintsika androany dia ny Apokalipsy, efa hainao ihany izy ity, Apokalipsy 1:20. Indraso miara-mijery aminao Apokalipsy 1:20. Ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako ary nahita fahindro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra vahoomana tahaka ny ampiakarina efa miaingo miaona amin'ny vadiny. Averiko indray mandeha. Ary nahita fahindro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra vahoomana tahaka ny ampiakarina efa miaingo miaona amin'ny vadiny. Hotoizantsika any amin'ny Petera faharoa 7:12 ka hatramin'ny 17. Petera faharoa 7:12 ka hatramin'ny 17. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Aleo dingantsika amin'ny 17 ka hatramin'ny 18. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao hitoeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry rahala satria manantena izany zavatra izany ianareo dia mahazo toa mba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fiaviana. Averiko farany. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry rahala malala satria manantena izany zavatra izany ianareo dia mahazo toa mba ho hita tsy manatsindry amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fiaviana. Vavatsika ry Andriamanitra tsara nety tsara indrindra. Mbola fitiavana lehibe tokoa ny itondranay amin'izao fotoana izao. Mbola tafavory reto izay tsy noho ny sitraponao fa tianao andrendray izay hoe inona no afatrao ampiorina anay tsara eo amin'ny fiambelana izay ataonay tsiraray avy. Ninona zavatra rehetra izay manelingely ivelany izao toerana izao dia nomena ny fahefana didin'ny herim-maizina rehetra didiko amin'ny anaran'i Jesosy tsy manana fahefana izay fanaratsy izay mitondra endrika fanakorontanana, mitondra torimaso, mitondra fisainana izay tsy avy aminao. Aoka ianao Andriamanitra miteny amin'izao fotoana izao. Aoka tsy ho zany no hita na ny anarako fa ny anaranao no hita lehibe ary ianao no manavaka ny ondrinao amin'ny anaranao Jesosy miteneny ianao raha eo. Alleluia. Amen. Amen. Tenin'Andriamanitra izay hoentina ifampahirezantsika androany dia mazava tsara ny tenin'ny Apokalipsy 1:20 teo hoe indro fa nahita tanàna vaovao vahoomana dia Jerosalema. Jerosalema. Be dia be ny kristianina amin'izao andro faran'izao izay manadina hoe misy zavatra tanjona. Rehefa napetraka Andriamanitra ianao amina toerana anankiray dia tsy hoe eo ianao dia mistagina eo fa misy but hitondran'Andriamanitra anao. Rehefa nafahan'Andriamanitra tao anatin'ny fangejan'ny satanany olona anankiray dia natsangana. Tsy vita natsangana fa nataony hitoeran'ny fanahany. Ohatra izy any amin'ny Petera voalohany 1:5 atsangana indray ianareo
ho fanjakam-pisorona hitoerany fanan'Andriamanitra mba hanambaran'Andriamanitra ny fahalehibiazana. Misy mission napetraka Andriamanitra ho azy sy ho anao ary mahatonga tsika tonga an'le tanjona dia le azo anao amin'le Jerosalema vaovao. Tsarovy tsara ny zanak'Israely rehefa nasorona tao fangejan'ny Pharaon, rehefa nentin'ny Andriamanitra izy tamin'ny alalan'ny fampisehoana sy ny fahagagana lehibe. Amin'ny andro alina dia nahitana ny atao hoe andriafo, amin'ny hariva amin'ny atoandro dia ahitana hoe androraoana, voalaza ny nomeritiko 414 kanefa noho ny rehefa nandeha na dia nahita an'izany ara dia hita ihany hoe mbola lavo satria maninona be ny sakana tsy ny Pharaon tsony ny fahavalo fa ny fiketriketrehany saina no lasa miteraka fahavalo hany ka tsisy tafiditra raha tsy Kaleba sy olona vitsy fotsiny no tonga tany amin'ny tany Kanana. Fa ingana tany an-dalana daholo nahatazana fotsiny hoe endrezany atsaran'le tanàna Hébreu 1:17 nahatazana fa maty noho ny tsy finoana. Ary izany no mahazo antsika fotoana zao hoe fa maninona ny zasianao no angatanao hoe tsy maintsy manam-pamasina. Zavatra mahafinaritra be tiako tadidinao androany izao hoe Paoly rehefa nananatra an'ireo fiangonana dia zao zavatra notenenina. 2 Corinthiens 7:1 Korintiana 2:7 andininy voalohany dia milaza an'izao ny tenin'Andriamanitra. Zao lazainy Paoly hoe amin'ny anaran'i Jesosy koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika ny malala dia aoka isika nadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotona rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka tanteraka fahamasinana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Dikan'izany dia zao rehefa navotan'Andriamanitra ianao tamin'ny alalan'i Jesosy dia tokony manana ny atao hoe vokatra. Ozy izy rehefa nitory Jesosy Kristy amin'ny Matteo 7:9 dia zao zavatra nolazaina hoe mamoaza voan'ny fibebahana dia ny fahamasinana. Ny olona anankiray nefa afaka tao amin'ny fahalotona tokony zavatra tazana aminy dia ny fahadiovana. Fa tsy hoe ny olona anankiray afaka tao amin'ny fahalotona dia ny zavatra tazana aminy dia mbola fahalotona. Zava-doza dia zao ny kristianina misy takian'Andriamanitra aminy dia izasy anao no famandra. Ozy izy ny teny soratra masina any amin'ny Korintiana 1:5 ianareo mitady azy no famandra tsy mandova ny lanitra. Nofo amandra zany hoe ty nofontsika ty tsy andova mihitsy velively ny lanitra fa mila ovany ty. Any amin'ny 52 53 izy dia miteny hoe amin'ny indray mpimaso dia ovana ty tenantsika mora loty ovana amin'ny tsy fahaleovana. Zay le atao hoe fahaterahana fahatelo amin'ny fahatongavan'i Jesosy. Inoteriteraka tsika eto amin'ity fiainana ity. Ianao teraka naturaly tamin'ny naterahana ny reninao. Faharoa ianao nandrain'i Jesosy nateraka faharoa. Fahatelo fahaterahana fahatelo le tenantsika ity. Tadidio tsara ny tenin'ny Paoly Romanina 9:9 zao rehetrarehetra zao izy izy miara-misento miandry ny fahaterahana, miandry ny fahaterahana na dia manana voalohany boka tsika noho ny fanahy masina dia mbola eo ihany le nofo. Ary io zavatra io tena zava-toza be satria inona no mahatonga ny Paoly amin'ny teny tamin'izareo tany Tesalonika hoe isika aoka tsy anatsiny amam-potry fa ngamoja antsika efa nidiovina, ngamoja antsika efa masina, ka tsy efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny rehetra satria efa nidiovina. Araky ny Kolosiana, araky ny tenen'ny Paoly any amin'ny Korintiana 1:1 andimy fasifika hatramin'ny 12 dia teny moa tsy fantatrareo fa mijangajanga mpamon'olona mpandainga etc tsy mba handova ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny sasany taminareo dia efa toy izany fa efa nidiovina no amasinina tamin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa no amasinina sy nadiovina ianao dia tsy midika izay fa hoe mandra-pahatonga an'i Jesosy ianao ho hain-taky toatran'izay satria mbola processus io. Rehefa nidiovina ianao ny fanahinao natao hoe madio. Fanahinao no mifandray amin'Andriamanitra. Io le mahatonga an'ilay hoe tsisy olona afaka be dia be ny olona asa na efa nalay andreny nareo hoe
ay vao miresaka aminao izy ay sefi mipity vitako io baiboly io impity vitako na velokatramalokatramo farany rehefa vitako fa rehefa antaninao izy inona ny impacte teo amin'ny fiainanao fa tsisy satria ny tenin'Andriamanitra mazava be hoe Korintianina voalohany toko faharoa andininy fa 12 dia milaza hoe tsisy mahay mandray zavatra avy amin'Andriamanitra raha tsy avy amin'ny fanahy izay nomeny anazy anao. Ny fanahin'Andriamanitra antsika tsy mandray ny fanahin'izao tontolo izao izy fa fanahy izay men'Andriamanitra antsika no ahafahantsika mandray izay zavatra omen'Andriamanitra. Ianao zasy ianao no menany atao hoe fanahy ary io fanahy io le tenen'i Jesosy. Rehefa niteny Jesosy tany amin'ny Jaona toko fahafito na 5:7 hoe raha misy mandray ny tempo dia rano boboty ao kibony. Io le loharano. Izany hoe le loharano io zany manadio le fisainako, manadio le nofo, mahatonga anahy anana an'ilay atao hoe maturité spirituelle, mahatonga anahy teny hoe mahatonga an'ilay tenen'ny Efesianina 4:13 hoe mahatonga ny ohatra ny fahalebiazan'i Jesosy Kristy. Ianao tsy afaka ho ampakarina ny danitra noviana rehefa tsy tonga amin'ny ohatra ny fahalebiazana même stature de Christ ozy ny teny français tsy maintsy. Ary zay no mahatonga antsika hoe fa maninona misy ny olona milaza fa hoe za rehefa nandrain'i Jesosy Kristy tompo dia efa avitra tanteraka jusqu'à la fin. Mandiso tena mamita tena ny olona manao an'izany satria tsika mitovy tamin'ny Paoly napetraka tamin'ny lalana fiazakazahana mbola tsy tapitra ozy izy Paoly any amin'ny Filipianina toko 7 ataoko toy mbola tsy nahazo tsy nijery ny zavatra aneriana fa mijery zavatra eo aloha miazakazaka tena miazakazaka dia mivalinina mpinokatò indray hoe any amin'ny Korintianina voalohany toko 7:7 asiko mafy izy ny tenako satria na mitory ny hafa ary sao dia mba ho lavina za tony manao tsy manao kitoto manisy totoany dia tsy manisy rivotra ozy izy zany hoe tena mahafinaritra be ny zavatra nylazainy hoe na izy ary zay fantatsika hoe Paoly nitarika nahatonga conversion ny olona converti tamin'ny alalan'ny Paoly olona maro dia maro tokoa nefa izy mbola navita ny teny an'izany hoe mety ho lavina satria inona ny antony tsy moramora toy ny fiteniny sasany satria Jesosy mihitsy no niteny Matthieu 12:12 dia nilaza hoe hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa mandraka ankehitriny indéterminé ankehitriny fandrombahana ny fanjakan'Andriamanitra, fandrombahana ny fanjakan'ny lanitra, fandrombaka zay ary ny mpandrombaka dia makazy ankeriny fa tsy mipetrapetraka oatra filazana sasany efa vitan'i Jesosy dia eo makasaina amin'izay vitan'i Jesosy mila miezaka ianao, mila mandroso ianao satria processus io vita zay ny anjaran'ny fanahy tsy mahita afa-tsy an'Andriamanitra no mifandray fa ny nofontsika ity no mifandray amin'izao tontolo izao ary zay zavatra zay tena zavatra nahasarom-piaran'i Jesosy rehefa mivavaka tamin'ny ray izy hoe ray eo tsy ny anisoranao azy amin'izao tontolo izao mangatahako aminao fa nyrovanao azy kosa satria tahaka ozy izy tsy avy eo amin'izao tontolo izao dia ohatr'izay koa izy tsy mba aveloka amin'izao tontolo izao koa satria nofidiana zasy ianao nofidiana zasy ianao nafahatsika tena hoe mandray ny zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Paoly tafara mihitsy voalafinaritra be ike fofaty voatolotra ozy natateraka ny fiazakazahako natateraka niazona ny finoana zany avitsika kristianina daholo hazakazaka miazona ny finoana sao misy mandrombaka zany any amin'ny Galatianina 6:17 izy dia milaza hoe ankehitriny ozy izy tsisy manahirana azy satria tondra marika ny Jesosy Kristy amin'ny tenako. Mahafinaritra be zany dia avy malalao amin'ny tompo tsy tonga amin'izay nefa ianao raha tsy resinao le asan'ny nofo sy ny asan'ny amanao dia ahoana ny fomba andresentsika an'izay ary satria io no mahatonga ny kristianina lava mahatonga ny kristianina velon-dalana talohantsika kristianina tsy kristianina ozy taloha mbola tsy kristianina ianao dia mazava tsara ny fanazavana Titos 4:7 taloha ianareo ozy izy dia afaka miady fanalika aloha atao mazava ny resaka fanalika miady ary famotika fankehitriny le taloha izy zay taloha zay fankehitriny rehefa nahazo an'i Jesosy tsika nandray an'i Jesosy dia le voany fanao anatsika no
toetra amin'ny fiainantsika. Inona le voky? Galatiana toko fa 5:20. Vokatry ny fanahy dia maninona ozy izy? Fitiavana, fahalemem-panahy, fahalemem-panahy. Fa iza mahatonga ny kristianina? Tsy miteny aho hoe kristianina rehefa ohatra ka tia miady na mora tesitra. Tsy miteny aho hoe tsy manana ny toko izy. Tsy izay fa mbola resin'le nofo izy. Fa ny tenin'ny Paoly kosa tamin'io hoe Romanina toko 5:17 dia milaza an'izao. Raha ny fanahy no entinareo aminona ny asan'ny nofonareo dia ho velona ianareo. Satria toy ianao amin'ny 5:12 izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Mila zany manaikitsika hoe efa amintsika le fanahy no voalohany indrindra. Mila manaikitsika hoe efa amintsika le fanan'Andriamanitra ahafahan'le fanahy baiko atsika. Taraka antsika. Tadio tsara, tsika izao no atao hoe tempoly zasy ianao, dia iza ny mpanapaka. Hebreo toko 7:9 dia milaza an'izao hoe Kristy no mpanapaka ny tranon'ny n'Andriamanitra ary itsika izany tranony izany. Dikany hoe Kristy manapaka dia le tenin'Andriamanitra no mitondra ny fiainanao. Ary ny firealizena an'le fanadiovana ny nofo sy ny amanao dia le fanahy. Le fanahy masina io anie. Io no manao any mission e. Satria Jesosy Kristy tsy nahatsangana ny tena ny taopasana taddio izay. Romanina toko 9:1. Raha ny fanahy izay nanangana an Jesosy tao am-pasana. Jesosy tsy nahatsanga tena fa ny fanan'Andriamanitra nanangana azy. Io manao mission. Io le tenenin'Andriamanitra any amin'ny fanorenana hoe misy ny mazava dia le fanahy no mirealize. Dia io Jesosy ozy le tenin'Andriamanitra dia rehefa le fanan'Andriamanitra no mahazo an'le teny, reo zany tsy mahazo misaraka. Fa io no mahatonga ny réalisation le nofonao le nofo moa iny efa tsy tataraiko tsotra satria efa ny anarantsika tamin'ny herintaona zany nofo dia averiko dia mandeha ty sofina mihaino an'le olona manompo anao anao dia hetsika amin'izay le atao hoe sentimentanao amin'le amanao amaly ianao sy tsy amaly. Io zavatra io zany efa mila resetintsika. Ahoana ohatsy izy ke Paoly Galatiana toko 5:9. Mandehana amin'ny fanahy dia tsy hatanteraka ny nofo ianareo. Zany hoe sarotra ho antsika kristianina mandeha amin'io fanahy io. Fa ny zavatra tia Satana atao ngery dia izao hoe inona moa ny zavatra ataon'ny Satana? Zavatra ataon'ny Satana dia hatonga anao tsy ianao an'le fanahy. Zavatra ataon'ny Satana dia izay zavatra kely mba rehanao dia tsoahany ao anatinao. Sasanao hoe tena marina mihitsy zany. Marina zava tena hitako amin'izay ny lakile. Za zao manomboka rapitsy raha vao misy an'ireny mpitaingina bus ireny ka raha vao mila teniteny amiko dia efa tonga dia tsika nataoko. Izay le fahalemem-panahy tsika. Ahoana ozy izy tenin'Andriamanitra. Corinthiens 6:7. Clément anareo no maninona ozy anananareo ady amin'ny rahalahinareo. Tsy anao hoe mandevitra ny tsirary iny. Anao mandevitra ny tsirary nefa hitako izao tsirary hoe tsy mandovola le olona. Dia zany ireny amintsika. Misaotra. Mafy be zany fa izay sitrapon'Andriamanitra dia ho ataoko izay satria fanahy masina no miteny ao anatiko hoe aza miteny aza nofonao ny ampiresahana. Rehefa ny nofoko no miresaka dia tonga dia miteny hoe mivoaka ianao rangaha fa tsy mandovola. Fa rehefa fanahinao no miteny dia hoe le fitiavana no entinao andresena ny saina. Lasa indray mieritrerina izy tia izany moa dia nanao bodingerina nefa le olona toatra ny tsara fanahy be. Izay le hoe avelanao Andriamanitra miasa toerana. Inona moa tena lakile? Inona ny tena lakile? Tsika ny tena tompon'le lakile. Io tsy paran'Andriamanitra io. Matetika za sy ianao rehefa mivavaka. Ohatra zany zavatra miady loatra mivadika ohatra. Ohatra izay roa zany fa maly matetika dia mivavaka tsy hoentina vavahana mihitsy zany. Tompo ampizo mba tsy ady lava. Non, tsy mila mivavaka an'izany. Fa io fahefana men'Andriamanitra sy ianao io. Fahefana nomena ahoana izy no nitenenina. Genesis toko 4:5-7. Zao no lazain'i Jehovah tamin'ny Kaina. Fa maninona no manjombona ny tarehanao? Fa maninona no tsy mba miramirana ianao? Niota ozy izy mamitsaka eo am-baravarany fonao. Tsy Andriamanitra manapaka azy fa ahoana ny tenenina? Ianao tokony hanapaka azy. Zasy ianao ny responsable
amin'ny resaka ohatran'izany fa tsy hakintsika amin'Andriamanitra na hoe ahilantsika amin'Andriamanitra tsy naintervenir Andriamanitra non zasy ianao fa nomeny fanahy masina teny mahafinaritra be zay nge le mahatonga le Efesiana 4 aza manome fitoerana devoly satria kaina zany nanome fitoerana amin'ny devoly efa eo ambaravarany fonao izy le ota ianao manapaka azy fantoizany le izy navela niditra varavarana le ota dia zay izy tadio tsara nazo ny Israely nazo tamin'ny zanak'Israely Davida izy tsy mahafantatry ny hoe Davida zany tsika hoe tsy Davida fiteny atsika ty fa le Davida le tena hoe akaiky fon'Andriamanitra inona zavatra nataony Davida tantara voalohany toko faha 1:20 tantara voalohany toko faha 1:20 nomeny Satana fo nameny Satana saina Davida mba hanisa statistiquement zanak'Israely nefa Jehova nefa teny hoe aza manisa olona ianao fa le Satana no nampirisika azy zay le hoe saina mbola niainana tamin'ny domination satanika tamin'ny fiainantsika teo aloha dia io mahatonga amin'ny Paul milaza hoe Romaine 2:12 aza manao fanao zao tontolo zao manaova fanavaozana ny saina hovaina le saina tsy ohatran'ny toerantsika tao aloha tsony fa ny toerana tokony amba eritreretinao dia hoe zany olombovao résultat ange le olombovao fa tsy zavatra ianarana tsony fa tonga dia fahafotsany le fomba fiainana aminy mbola tsy haitsika satria processus mahatonga le fahazahoana an'le tena stature an'Andriamanitra Jesosy Kristy tadio tsara rehefa teto tany iny moa averiko matetika hoe Luka 2:2 tsy avy izy dia nomena hoe zanak'Andriamanitra natao le procédure fa nianatra izy dia tombo saina satria nianatra tany amin'ny synagogue foana izy nandray tenin'Andriamanitra dia rehefa hita amin'izay le maturité ao anatin'ny fotoana fohy fa nga ianao mahita tantaran'i Jesosy mihitsy tao alohan'ny 3 taona fotsiny ny tena namantarantsika fa ny ankoatran'ny 20 taona ny ao elalela tsy fantatra hoe taiza izy mety nanao vakansa foana izy tsy fantatsika zany tsy nolazaina satria zavatra fantatsika dia hoe nandray izy dia nahazo ny atao hoe fahamatorana izy dia mahafantatra ny tokony fa ny avantagentsika dia zao zasy ianao Jesosy rehefa natao hoe zanak'Andriamanitra izy tsika dia nahazo ny atao hoe karazana adi-panahy be dia be ianao io nge rehefa mahazo ny zavatra manjoana eo aza mieritreritra ianao hoe sitrapon'Andriamanitra ve zao adi-panahy io Satana mihitsy ny ao ambadika an'io rehefa mikorotana ianao dia tadio tsara fa tafiditra le Satana zay efa hitanao rehefa mitazatazana eo varavarana eo milamina be ao tokantranonao dia le Satana efa manao avant-marque zany hoe Jesosy ny teny Jona 1:20 ho avy ao izy mitondra fianana fenina be dia be fianana mahafinaritra ao anaty tokantrano na misy mivolana tsisy mitsikitsika mivadina fa nena amin'ny gloire fa le Satana efa manao avant-marque ka ahoana izy nitenin'ny Paul 1 Corinthiens 14 33 dia milaza izy hoe Andriamanitra miala tsy tompo fokontranana miala fa raha mikorotana ianao tsy tompony fa tompo ny fiadanana dia tokony tonga saintsika zany hoe tena tafaroboka le Satana ary tena manao sakodimpanina mihitsy ao tokantranonao rehefa tena raikitra ny combat dia mila tonga saina zany le kristiana mpivady le mpivady kristiana nampianaka tonga saina hoe ahoantsika zany efa adondroja ny fampitifitra bala zany tsy mety tonga saina vana hoe mbola raikitra zany aloha mba ako tafondro misy ty fa tsy tonga saina way lakolosy tokana crenk teo tena efa tena mila mieritreritsika matoatrany inona ny fanavoakanao ny afa bala folo any ana efa zao tsy lasy zany fa alohatsika iverina kely mienony fanahy ato anatytsika ahoana ozy izy ny teny Jesosy ange ny teny zao namantaran'ny olona ozy izy mpianatra ianareo raha manino ozy misy fankatsia dikan'izany tsy teny aho hoe tsika rehefa miady amin'ny mpivady tsy hoe tsy mpianantsika fa le nofo izy no nometsika vahana ahoana no tenen'ny Paul Galatiana 5:7-7 dia nilaza izy hoe nivokatry ny asan'ny nofo dia ady lahy mpifandirana zany
tafiditra le asan'ny nofo mamelan'ny asan'ny nofotsika dia mamono ny feo fieritreretan'ny atao hoe fanahy rehefa mahalala amin'ny tompo zavatra lehibe ny nampianarin'ny tompo mba hatonga io angely tsiny e mamela ny asan'ny nofo ane dia miteraka ny fahafatesany satria zay le tenen'ny Galatiana 5:15 tandremo fampihinana anareo sao fatinga azo atao le izy fa mifandingana satria manino teraka lolompo ny efarany satria zao mbola tsy ampy tsara le izy nefa ny andro tefa mimaizina za moa tamin'ny olona anankiray zay dia kristianina izy dia mifamaly amiko toy zay tapitra izy mihitsy manao sonnerie tapitra zany hoe fa maninona natao hoe tapitra le ady efa midina amin'ny masoandro izy toy izy anarako izy dia kagabe tena tonga saina be ary tsy nitesitra tsony izy tena tsy tesitra tsony izy tapitra andro tamin'ny Eninarivo izy famaly amiko izy nanomboka tamin'ny telo nanakambara be mihitsy dia tamin'ny Eninarivo amin'izay efa amin'ny enina tapitra inona tapitra efa midina masoandro za tsy miresaka amina tsony izy kagabe veloma ianao lasa ohatrany tsy tesitra zany le olona fa maraina be ndray miandro tonga dia alerta be inona dikan'izany lasa rahana aravaky teny ty zavatra ty fa tsika nge rehefa nampianarin'ny tompo dia zao hoe salamy toko 4 dimy 4 dia mazava be tenin'Andriamanitra hoe mitezera autorisé izasy ianao ho tesitra autorisé tezera fahazamanota ary mieritrereto eo mpandrina zay ny salamo 4:4 ary amin'ny Efesiana 4:26 dia hoe tezera aza atao tratrany masoandro milentika ny fahatezerana satria manino rehefa ny olona ny anankiray rehefa tezitra zany efa nanao an'izany amin'ny alina mihitsy ny tena mieritreritra an'izay anaovako azy rapitsy tsy tena ohatrany tsy afa-po le zavatra ny teneniko azy fa tena formuleko an-tsaiko ao daholo izy zao ny anaovako an'iny raha vohitako iny fa tena tsy afa-po le ny teneniko teo tena le izy le tena an'ity tokony zao ny navariko azy tsy afa-po fa aloha amin'izay rapitsy anaovako an'iny rehefa tonga ny atao hoe mihoatra n'le alina ny tenen'Andriamanitra hain'Andriamanitra izy hoe lasa lolompo lasa fakalana nefa olona ny tenen'Andriamanitra Jaona voalohany 3:7 tsisy zay makalalany dia mpamon'olona tsisy mpamon'olona andovan'ny fanjakany lanitra zany hoe riska ao antsika le fahatezerana riska ao antsika ny zava-doza ny fahatezerana tsika raha ny asian'Andriamanitra miala manalavitra aminy zay ny solution ohatra zay vady zao dia fampianatra zany andao ifandositra raha voatesitra dia mandositra nefa ndraindray tsy afa-po hoe tsy rehanao le izy teo ohatrany tsy rehanao le izy teo zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ohabolina na toko 2:20 2:7 dia voalaza ny tenin'ny soratra masina hoe aza mifandray aza misakaiza amin'ny olona mora tesitra satria sao ianao hianatra ny fanaony ka hanimba ny fanahinao izasy ianao tadidio tsara fa tsika tsy tesitesitra amina taloha nge tsika ny zavatra mahatesitra antsika fa ela be vao tesitra fa maninona rehefa tena kristianina indray tsika nitahotra mora tesitra be zany amin'ny tesitra vetivety ahoana izy ny Jakoba 5:7 voalazany tenin'Andriamanitra hoe tafitohana amin'ny zavatra maro ianareo raha misy olona tsy tohana amin'ny teny dia izy ny atao hoe tanteraka zany hoe miezaka zasy ianao miezaka tsika mianatra tsy ho susceptible amin'ny fiainantsika andavanandro tafitenanten'Andriamanitra efa tsy tena tafitohana amin'ny zavatra maro raha misy olona tsy tafitohana amin'ny teny dia izy ny tanteraka zasy ianao tena mila mianatra hoe inona zany ny tokony atao satria eo tsika tsy mivoana amin'le fahatanterahana tsy mivoana amin'le hoe misy pentina izao tontolo zao misy pentina tsy mitovy amin'ny jentilisa angentsika raha voatra zany gongonina foana isaka zay mandeha vomba miresaka kely maninona tsara fangamo zay le izy tsy zay le izy zay zavatra zay itovizantsika amin'ny jentilisa nefa itsika efa namono an'izany rehetra zany ahoana moa izy ny zao voalazany Efesiana 4:24 dia milazan'izao hoe ho tafiana reo toetra vaovao
avy amin'Andriamanitra dia ny fahalemem-panahy. Hotafianareo, io zany tsy anarana tsony io fa efa raisitsika avy hatrany satria le fanahy ao anaty fa le nofotsika zany andeha ataoko hoe be mokondoha. Le nofotsika zany manda tsy mety fa aleo le lamina tsara le izy apeo mivavaka anday aleo apeo bebaka anday. Zava-doza ry ava malala de zao a tena zava-doza de zao. Tsika azo mietreritra hoe mpitian'ny devoly ianao rehefa manao an'izay tsy any le problème satria Jesosy mihitsy no niteny. Jesosy Kristy nefa niteny any Jaona 14:30 de milaza hoe amin'izany andro zany izy dia ho avy ny andian'izao tontolo zao kanefa tsy manana anjara ininona ato amiko izy. Rehefa aminao Jesosy tsy manana anjara ininona aminao ny devoly fa le nofinao sy ny amin'manao io mbola travailler le sentiment sy ny masonao sy ny rehetrarehetra mora travailler. Ny le âme moa le efa nazavaintsika taloha ny âme dia ny volonté, ny intelligence, ny sentiment zany ao anatinao daholo ka reo mifameno foana maty izy anaky roa reo. Rehefa le nofo mivoakitika dia mietsika ny ampo, mampietsika ny ampo mihitsy ty falao naovako azy, mampietsika ny ampo. Le fanahy masin'Andriamanitra dia ampianatra antsika foana isan'andronandro fa le Kristy le tenin'Andriamanitra asofotsika. Matetika zay ny zava-doza. Tsy mamboly ao tsisy voa mihitsy eo amintsika raha tsy ahoana moa tenin'ny mpolo hoe raha tsy maty le voany. Ohatran'ireny hoe miletika ao amin'ny tany izy dia miletika tsara ao anaty tany izy vao misy voany. Zay vao miakatra le atao hoe ourgent kely vao iny zany zay vao lasa misy ravina. Dia ohatr'izay koa le tenin'Andriamanitra rehefa tsy tara-palatsaka tsara ao anatintsika dia mandalo fotsiny ihany. Androany ianao mandre an'izy dia rapitsa ianao dia voatra tsy teo a. Efa tsy teo satria le devoly ny zavatra mahafinaritra azy ange dia manala an'iny e. Mamboly an'le korontana, mamboly an'le fanahy iny. Ahoana izy izy ripetera ara ange olona mpiaraka amin'ny Jesosy teny foana e. Raha mamakytsika ny amin'ny Luka toko fa Luka 22 verset 31, Luka 22 verset 31 dia milaza hoe ry Simona mitandre moa izy fa Satana kirorohanao toy ny vary. Zany hoe iezahany Satana anapotika an'le mba tenin'Andriamanitra kely tonga ao aminao. Dia tenin'Andriamanitra kely tonga ao aminao le mba mampahendry anao, mampatonga anao miova iny alain'le Satana dia voleny an'le fisainana amin'izay le fisainanao taloha voleny eo ihany indray. Magagy any ianao ka miteny hoe mpanandray an'i Jesosy tokoa ve ianao ty e? Atao le fisainanao taloha ihany mitoatra ny fisainanao ankehitriny e. Lasa fampitsara tsy fidiny le olona rehefa miresaka satria ohatrany tsy niova. Mandeha aloha le miresaka dia ohatrany tsy niova izy zany a. Nandray an'i Jesosy hoe ohatrany tsy niova fa ahoana ohatran'izany ihany le fomba firesaka taloko. Ohatra mivoaka mipoapoaka ihany le basy be sy ny karazany. Tsika nefa efa nampianarina tadio tsara. Petera voalohany toko faha-efatra andininy faha-raika ambin'ny folo dia milaza hoe raha misy olona miteny izy dia aoka izy tony ny milaza inona izy tenin'Andriamanitra. Mila milaza tenin'Andriamanitra zany ange teny mahafinaritra be. Tenin'Andriamanitra iainantsika isan'andro mandeha tsara miresaka hoentina nanarana hoentina ifampiresahana. Tena hoe valable zaho le tantaraiko anareo le exemple teneniko anareo miatamiko le olona dia mandeha tao anaty tômôbila ny famaly. Dia za tsy mamaly amin'inona fa ny tenin'Andriamanitra navalaka dia farany tezitra izy hoe tsika zany tsy mba afaka miady tsotra mihitsy fa ny anareo tenin'Andriamanitra fa nalefanareo. Satria hoe raha mbola za no miteny dia valinao foana fa rehefa le tenin'Andriamanitra dia tsy voavalinao mihitsy magaga dia nijanonao azy ny ady satria le tenin'Andriamanitra no nalefako. Petera 4 zay Petera 4:11. Ry ava malala amin'ny tompo efa marana torotelo sady fa efa lavalava izy zany dia zao zavatra afatra tena hoe tsara ho fantatra satria tsika moa dia miandry an'i Jesosy ho avy eny amin'ny rahona lanitra dia ny Jesosy ho avy zany tsika fa fantatsika tsara ny Efesianina 5:27 fa hoe aka ny tempoly tsy misy pentina tsy misy fiketronana izy. Zany hoe le pentina dia le pentina le fomba n'izao tontolo izao nahatratranao sy ny fiketronana dia le fomba fiainan'ny ara-nofinao mbola resin'ny nofo ianao. Dia izay zavatra zay zany mila fahaizana isan'andro iarahantsika isan'andro mifanabe foana. Tsy ampy aty hoe isaky ny lahady fa isan'andro ianao tokony mandray ny tenin'Andriamanitra satria mazava tsara ange Efesianina 5:26 hoe raha ny fanadiovana dia ny teninao. Raha ny fanadiovana dia ny tenin'Andriamanitra. Zay ny manadio atsika. Zay le tenin'i Jesosy hoe isy loharano
dia le rano mikoriana makaty amin'ny amatsika no mikoriana makaty amin'ny nofotsika natovy daholo moa ny ankizikely reto tsisy azoko atao inina fa te hampanao exemple atsika avinge ianao aty ianao a dia ibebe ngambany satria tsisy olona ntsony azoko latsony misy exemple anankiray ty a avy mainty gasy izy avinge i Ronaldo io Michael avinge a tsao a za zany no mireprésente fanahy dia i Michael zany a mireprésente ny atao hoe aminy ty toerany aminy ty a dia ao ny fisainana ao ny sentiment ao ny volonté ao ny émotion ao daholo ny petraka dia i bebelia tatamy bebelia izy ndray zany ny nofo iny le atao hoe odorat sy le fianona sy le maso sy le goût 5 sens dia zao a za zany le fanan'Andriamanitra tonga amintsika dia za no miteny zany hoe andao a andeha ho ary amin'ny lalana makaty mandrotsy makaty nareo dia le ama tsy manaiky an'le izy ho any am-piangonana andaotsika ho any am-piangonana androany lahady dia le nofotsika le nofo reraka be satria ny ary tory niaraka tamin'ny olona ny lahady ny sabotsy aminy dia ohatra izy le nofoka tena reraka be kosa ela dia le intelligence miteny hoe amin'ny lahady manaraka any mbola misy fivavahany dia le fanahy anaovany angaretina dia resy zany hoe izy zany za miteny hoe mandana Michael makaria dia le nofo miteny hoe reraka makaria dia mame raison ndray ty aminy ty tena marina zany fa reraka fa amin'ny herinandro tokoa mbola misy lahady dia lasa dia vo dia resy zany a le fanahy amin'izay fotoana izay dia io le ataon'i Jesosy petra merci io le ataon'i Jesosy satria ho zay taminareo a 1 Petera 2:9 dia milaza hoe fanjakam-pisorony izasy anao a nalain'Andriamanitra itoeran'ny fanahiny aneo ny fahalehibeazany sy ny fahazavana lehibe izay nitarika anareo tao amin'ny mazava dia zao tsika fanjakam-pisorony itoeran'ny fanahyn'Andriamanitra dia Jesosy amin'izay no miteny rehefa tsy mamokatra ny olona anankiray dia no tsara Matthieu 21:43 dia milaza hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ho anareo izay tsy mamokatra dia esorina aminareo afindra amin'ny firenena izay mamokatra mendrandray anao mieritreritra hoe mbola ato le izy a fa efa lasa fombafomba sisa manaraka mandeha mamonjy fotoam-bavaka dia miara mipetraka amin'ny tablo dia mihira ny olona dia mba wa ianao nefa ka efa tsy ohatrony le fanjakan'Andriamanitra zava-doza zany a dia any amin'ny veridikta afara ianao no tonga saina hoe kay za tsy izy tsony ahoana izy ny Romanina 9:9 Romanina 9:5 ianareo dia amin'ny fanahy fa raha misy kosa izy tsy manana fanahy Kristy dia tsy azy izy zay entana tsy azy izy zay mila mandinika zany tsika fa fantatsika nefa hoe Andriamanitra no mana dio sy manana dio ny fisainana sy nofo ohatra izy ny Tesalonianina voalohany 1 Thessaloniens 5:23 Andriamanitra ny atateraka anareo amin'ny famasinany nofo sy ny fanahy ary ny tenanareo zany hoe le Andriamanitra nge ny sitrapony dia atonga atsika masiny fa le nofotsika ny tsy manaiky izay mahatonga amin'ny Paoly tena nanontany tena mihitsy Paoly any amin'ny Romanina 7 manomboka amin'ny 9:12 ka hatramin'ny 7:20 hoe fa maninona mba tianao zavatra tsara hozy izy le zavatra tsara tiako tsy ataoko fa le tsy tiako no tao ataoko raha manao ny tsy tiako hozy izy a dia le fahotana mipetraka amin'ny nofoko no manao azy fa tsy za zany hoe le fanan'Andriamanitra ao anatiny manaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa le nofo a dia izy mianaka nampisehoka anareo teo a mbola mitoetra ao le toetra adamika iny le mbola toetra taloha dia iny lasa mivoaka ety ivelany fa takona tanteraka le robinet satria misy loharan'ny boky takona le robinet takonan'le aminy mba tsy tonga azy mivoaka any amin'le nofo dia hitany olona anankiray lasa ohatrany hoe tsy mivoaka tsy manan-kivy aho hoe ianao raha tonga ao anatin'izay zavatra rehetra tsy midiky zany hoe
tsisy fanan'andriamanitra ianao zay ny tenin'ny paoly romanina 8:13 raha ny fanahy no entina aminareo aminona ny asan'ny nofo dia ho velona ianareo. Amen. Mivavaka tsika ry andriamanitra ray ny tsara indrindra re raha ny afatra ao ary izay tsirairay avy dia anisan'ny voateniny izany mahatoky izay fa tsy hanao izany teninao zany andalo fotsany ihany fa iorina tsara atao anatinay ary mangataka izay aoka ny fanahinao mitarika anay isan'andro ahafahanay andeha ho mendrika satria efa voavoatra amin'ny Kristy Jesosy tokoa izahay tsirairay avy mahatoky izay fa ianao ilay Andriamanitra mandre no mamaly anay ankehitriny fa fanirinay dia tsisy fandao marina fa ianao tokoa no nyteny hoe aza matahotra mionjy vitsy fa sitrak'Andriamanitra manareo ny fanjakana kanefa na izany zany tsy fantatsainao anatin'ilay onjy vitsy na inivelona fa ianao ny aoka ampianatra ilay isan'andro amin'ny alana fanahinao masina amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen.